marina moa fa hoe mahakasika namana mpanao gazety ny miara-pavoatana zany na victime ilay trangana fanararaotam-pahefana fa ambonin'izay zany na mpanao gazety na olon-tsotro dia tsy maintsy joroantsika ary toeritsika izay fanararaotam-pahefana satria fanararaotam-pahefana mihitsy moa zany no zavatra nitranga tamin'ny omaly iny ho an'izay fifanolanana teo amin'ny Rina Rasoava zany mpanao gazety ao amin'ny groupe l'Express de Madagascar ao amin'ny gazety ao raha sy ity teratany sinoa moa izy ity zany fa viana fa mizaka ny zoam-pirenena malagasy nandritra ny fifamaliana dia nitonona ny lehilahy fa mpiasa eo anivon'ny fiadiana ny Repoblika ary tena vita ny teny mihitsy moa hoe ifakahita eny Ambotsiroitra isika fa za tsy matahotra ny dia mety ho ataony lahy zay zany ny zavatra noteneniny zany hoe tany am-piandohaniny izay mety ho disadisa mihitsy dia efa nametraka zany ity olona ity teratany sinoa sika fa asa manampiaro ve na mahitahita ozy ny fitenitsika satria manana olona ambony zany mety ho ataony elo be fialofanao azy dia nasananao an'izay namokany izay vava izay inona no zavatra nitranga mbentsahany am'sany zavatra nitranga tranga zany raha isika no mitengatsika dia ny hoe avy any amin'iny fiakarana ardazy iny zany avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa andihitra teny Antananarivo zany aloha kely no nidirana ny camion dia ny fiaran'ilay teratany sinoa izy zany teratany sinoa mety sinoa zany malagasy sinoa dia misy zany patrole fa mitondra an'ireny remorqueur iny zany zany misy entana-ketaritana zany atoriana azy raha mitsotro anazavanazy dia misy fiara teny teo alohany zany iray camion citerne lehibe camion citerne zany tena fa ny ao anatin'izay sika zany dia le hoe le fomba hioarany zany andreo fiara anankitelo mifanety ireo na le hoe dépassement zany zay ny fazantsika azy dia dépassement zany lehilahy satria tsara fiara satria mety fitanterana zany fa matanjaka dia tao anaty dépassement an'izay nefa niano misy fiara katikati ary nifanena zany avy aty ankilany zany avy aty Antananarivo zany mandeha makany lalam-pirenena faharoa ohatrany hoe iverina makany Maridasy zany zany avy aty Carion zany dia tena zany no satria mazava ho azy zany diso zany le fomba nanaovana an'ilay fioarana na déplacement izay dia tsy maintsy misisika izy zany tao amin'ny elanelany le fiara citerne sy ilay fiara 309 le fiara 309 no fiara nentiny namana Rina Rasoava toka'izay déplacement ilay tampeverina manipilada azy na mety misy ihany koa araka ny filazaran'izy ireo azy dia nanao sortie de route zany ilay fiara 309 zany hoe voatery tafavontany lalana taty amin'ny ilany ankavanana mihitsy zany satria tsy maintsy miala n'ilay fiara nity lehilahy tia izay mihoatra satria tsy tafahoatra n'ilay fiara camion citerne izy zany ohatrany izay le fandehan'ilay izy na ny loran'izay moa zany tafady zany na fiara 309 dia tao aorianan'izay zany rehefa ohatry hoe tsy manana interpellé zany ty mpanao gazety namana itsika n'ilay teratany sinoa io hoe tsy mety le zavatra nataony dia avy hatrany dia nanangam-bovona ny lehilahy zany hoe izy ny tena tompony lakile ozy ny fitenitsika azy satria teo amin'izay zany ndraiky tany fanambanana dia efa atao moa hoe niakatra ny feo niakatra ny fifamaliana zany dia nikastanana amin'izay zany raha lehilahy rehefa nikastanana izy dia namaly ny namana mpanao gazety Rina Rasoava zany rehefa namaly ny namana mpanao gazety dia teo amin'izay zany no nivoaka ilay fitaovam-piadiana tany aminy zany hoe nanambana basy izy zany any Rina Rasoava tao anatiny izay fifamaliana izay rehefa nanambana basy tsy nanambana basy teny amin'ny androny mihitsy io mbentsahany zany hoe natodika tany amin'ny mihitsy zany le basy izay mitsitsika nazavaina zany tao anatin'ilay izy na zay aza moa dia efa somary manahirana ny mieritreritra azy fa nandeha zany ny raharaha dia nentina tao amin'ny tompony gendarme tany Carion
nandizana carion de rehefa nandeha teny ny raharaha de mbola niaviavy ihany moa ny lehilahy hoe atao zay ataonao fa izy zany tsy matahotra ary mbola namerina n'ilay fitenenana izy fandroany zany hoe fakahitsika any Ambohitsiroitra na eno an'izany ny zandary tao carion ary tao anatin'izay tsy eo maso ny zandary teny carion teny tao an'Evisan de mbola namerina ny kasikanana ny Rina Rasoava indray ity lehilahy ity zany hoe tena mieritreritra ny tenany mihitsy izy zany hoe tsy maintsy manompy mieritreritra ny tenany izy zany hoe tout puissant matanjaka be de tsy azo natao ninino tsy azo atao ninino d'ailleurs raha teo arita raha teo moa fa somary misy ohatrany hoe intimidé any angamba reo gendarme teo carion satria tsy nahavita ninina mihitsy tsy nareagira zany tsy namakana n'ilay sonoany kasitanana ny Rina Rasoava zany nefa teo amason'ireo gendarme izay fikasihan-tanana fandroa satria taria amin'ilay toerana saika ny fandonana zany misy an'izay le dépassement illicite ny tegnentsika teo zay efa nisy ny fikasihan-tanana ankoatran'le nanambana basy de mbola niverina andray zay taria carion tany amin'ny tompony gendarme zay zany le zavatra nitsanga le tao an'Evisan de ny lehilahy moa zany tonga de hoe nitory any Rina Rasoava zany pourquoi est blessure volontaire izany hoe erisetra zany fikasihan-tanana ny nena natao zany sy fanontana azy araky nambarany insulte zany koa est blessure volontaire et insulte zay zany no antony narosony zany nitoriany any Rina Rasoava de tsy andaliny koa zany Rina Rasoava dia nametraka fitoriana pour tentative de meurtre avec utilisation d'armes à feu miaraka tamin'ny koa est blessure volontaire ihany koa zany hoe Rina Rasoava ihany koa zany de nitory hoe fikasihan-tanana ny nena natao fa ankoatran'izay ihany koa de ny fikasana hamono zany miaraka tamin'ny fampiasana fitaovam-piadiana ny manahirana antsika amin'ny soana Evisan ao anatin'ny firaraha-ty dia zavatra anankiroa miavaka tsara voalohany indrindra aloha dia ny fanontaniana mipetraka zany hoe ara-dalàna sa tsy ny fitaovam-piadiana izay nampiasainy ity lehilahy ity ny zavatra nisy aloha zavatra nisy nandritra n'izay fanadiadiana satria nandray antsoratra zany zany hoe nakambavany de nanao fitanana antsoratra ny teo anivon'ny zandary de nanontaniana izy ny taratasy ahafahany mitazona n'izany fitaovam-piadiana izany tsy ny taratasy ny fitaovam-piadiana iny zany de tsy nanana n'izay taratasy izy namoaka taratasy izy zany fa tsy ilay taratasy n'ilay basy izay teny ampelantanany nampiasainy ny taratasy izay navokany teo moa rehefa somary mahagaga satria mety misy tindry tokoa ve tany ambony apetratsika de fanontaniana izay na mety hoe ataotsika hoe intimidé ve reo gendarme ka ohatrany hoe namela malalaka zany amin'ity olona ity hoe andana aloha ary alaivo ny taratasy ny basinao basy ny tia nampiasaina ity zany fa tsy le hoe taratasy tany ampelantanany zany fa hoe andana alaivo ny taratasy ny basinao de tany izy nandritra ny adiny telo adiny efatra moa izy vao niverina tany an-toerana araky ny fanampanazavana izay azo tamin'ny namana Rina Rasoava ny zahana nanangonam-baovao mikasika ny fitranga ity raha ny lotsika manko de inspiration à partir manomboka amin'ny fotoana zany ianao hita hoe mitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna de tokony mifanaraka amin'izay zany mitetetra raisiny gendarme mikasika anao fa tsy hoe mbola alefa an'izay ianao andana aloha alaivo ny taratasinao eo zany le ahitantsika hoe bon mety intimidé ihany ve ny gendarme tao anatin'le izy ka de ohatrany hoe niezaka nandamindamina zany na somary ohatrany hoe nisy enamasy teo anatrehan'ilay teratany sinoa malagasy angambany zany ka hoe nalefa nandeha zany ty namana ity hoe ndana mitady an'izay ndana mety hoe maka an'izay taratasy ny fitaovam-piadiana zay